Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopototry ny fahitalavitra amty andro androany ity. Miaraba anareo aho ary mirary ny famonjena sy ny fanasitranana ary ny fanafahana mba hoeo aminareo tsiraray avy isambatan'olona dia ianareo zay manaraka an'izao fandarana izao. Araka ny voalazan'ny baiboly, lay Andriamanitra tompony zao rehetra zao, lay Andriamanitra zay nahary antsika zanak'olombelona ary nampisy atsika eto ambony tany ity, dia Andriamanitra mpamonjy, mpanasitrana, mpanafaka andre olona zay voafatotra sy voageja. Marobe mihitsy ireo tantara ao anatin'ny baiboly no manamarina izany. Ny tenako ihany koa dia vavolombelona fa tena manafaka, tena manasitrana, tena mamonjy ny tompo Andriamanitra totoa. De zao hoy aho, raha mangetaheta sy maniry mafy zao ianao mba hovonjena ny fanahinao, satria mahatsapa-tena ianao fa olona very no reo fiainana ratsy niainanao hatram'izay ka hatram'izao. Raha mangetaheta sy maniry zao ianao mba hovonjena ho afaka amin'ny olana, mba hositranina satria marary, mba ho afana satria matsapa fa misy zavatra na hery ratsy mamatotra sy managejanao, de hoy aho hoe iasa eo aminao tokoa ny tompo Andriamanitra amty andran'io ity raha mino ianao. Zao ihany koa etsan-daniny ivavaka ho anareo amin'ny famaranana anty fandarana ity. Ny finoko mantsy de izao, tsy miova Andriamanitra ray, tsy miova Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, ary tsy miova ny herin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra zay fa nomaniny tany aloha be tany. Ka zay nataony fahiny tam'izany fotoana zany de mbola ainy atao sy ainy tanterahana am'izao vanin'andro misy antsika izao. Ny finoky ihany koa de izao, talohany androany de efa nahita aho eo fa niasa tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay ny tompo Andriamanitra, namonjy olona, nanasitrana olona, nanafaka olona. Taony nanana olana, taony narary, ary tao ihany koa reo zay voafatra sy voageja amin'ny fanahy ratsy mihitsy, kanefa dia voavonjy taorina ny vavaka zay nataonay. Ka tiako ambara de izao hoe mino aho fa afaka anao an'izany eo aminao ihany koa ny tompo anio, afaka ny anao an'izany amin'ny alalan'ny vavaka ataonay ihany koa ny tompo anio. Satria araky nambarako tery aloha, tsy miova ny ray, tsy miova ny zanaka, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, tsy miova ny herin'Andriamanitra, ary tsy miova ihany koa ny programan'Andriamanitra tany am-boalohany ka hatram'izao tsika miteny izao. Hitantara aminareo aho zavatra efa nisy nataon'Andriamanitra tam'izany fotoana zany, ary inoko fa mbola azon'Andriamanitra atao eo aminao ihany koa zany zavatra zany raha mino anao. Ka arao tsara ange ty tantarako aminareo ity ato amin'ny Mpanjaka faharoa toko faefatra de vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafito. Arao tsara ny voasoratra. Ary nisy vehivavy anankiray vady zanaky ny mpaminany ny taraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao, ary ianao mahalala fa natahotra an' Jehova ny mpanomponao, nefa toka ny tompotrosa aka ny zanako mirala ho andevona.
de ho ilisa taminy, inona ary no ataoko anao, lazao amiko, inavy no anananao ao an-trano. Fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana na inona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara-monja. Ary hoy izy, andeha mindra vilany amin'ny namanao rehetra manodidina dia vilany tsy misy zavatra nefa azo atao vitsy. Ary rehefa tafiditra ianao dia aoka irindrim-baravarana ianao sy zay sy izy mirahalahy zanakao ary manodina am'izany vilany rehetra zany dia atokany zay feno. De niala teo aminy raha vehivavy ka nirindrim-baravarana mba amin'izy mirahalahy zanany, ary izy mirahalahy nitondra ny vilany ho any aminy, fa reniny kosa nanidina ny teloilo. Ary no feno vilany de hoy izy tamin'ny zanany, hitondray vilany ray koa ao, fa ho kosa ireo taminy tsy misy vilany itsony. Ary dia nitsatra ny teloilo de avy raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lalan'Andriamanitra, ary ho kosa izy mandeha ihany am'dio ny teloilo ka anefao zay trosan'olona aminao, ary zay sisa dia ivelomanao sy ny zanakao. Toy zao ny fandehany tantara. Tao amin'ny tanàna anankiray de nisy vehivavy anankiray zay nanana olana lehibe. Nanana olana lehibe satria maty ny vadiny, ary maty namela trosa. De tsy hainy mihitsy ary tsy vita mihitsy ny nanefa an'izany trosan'olo zany. Anika dia toka ny tompo-trosa mba aka ny zanany roa lahy atao andevo ho fanefana ny trosa. Tena mafy be tamin'ity ramatoa renim-pianakaviana ity mihitsy zany olana ny anjady tamin'ny fiainany zany. Vady ny maty, ny trosa tsy voaefa, ny zanany roa lahy ndray ka sain'ny tompo-trosa ho alaina atao andevo. De teo alohany zany olana lehibe ny anjady tamin'izany dia lasa izy nanatona any Elisa mpanompon'Andriamanitra. Tena resy lahatra ty ramatoa ity tamin'izany fotoana zany fa tena mpanompon'Andriamanitra Elisa. Ary nino ny vahaolana zay omeny ny Elisa azy izy. Ka rehefa niona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ty ramatoa ity ny taraina dia nanontaniany Elisa izy hoe tataky ny ahoana ny fisehon'ny olana, de nambarana. De nantanin'ny Elisa ihany koa izy hoe inona nefa zavatra mba anananao ao an-tranao, de nambarana hoe menaka eraky ny tavoara. De zao ny tenin'ny Elisa taminy, tena tsy takatra ny saina. Hoy Elisa taminy, Elisa mpanompon'Andriamanitra, mandeha ihana ianao mindra vilany any amin'ny namanao, vilany tsy misy na inona ary aza atao vitsy. Rehefa vitsy any de lazao amiko fa voatoroko anao ny tokony atao. De nandeha nindra vilany arabaky teny izy fa tsy nisalasala. De rehefa azo ny vilany dia niteny tampanompon'Andriamanitra izy hoe efa nahazo vilany be de be zahay araka teninao. De ondray le mpanompon'Andriamanitra hoe midira ao amin'ny efitranonao de ahidino ao anatin'izany vilany zany ny menaka, ny diloilo. De narano le ramatoa tsakasandavany ihany ny teny nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra. De akory zava-magaga fa zay vilany rehetra nindramina ka nampidina diloilo dia feno avokoa. De tsy jana teo lay ramatoa fa mbola nanatona le mpanompon'Andriamanitra ihany. Vita tompoko ny nampanaovanao ahy. De ho le mpanompon'Andriamanitra Elisa taminy, mandeha ihany amidio ny diloilo ka aloavy ny trosan'olona rehetra, ary ny sisa ambiny dia ivelomanao sy ny zanakao. De raha mandinika tsara ny fisotrony tantara ianao de mahita ho ia fa ny finoany ty vehivavy ity de izao lehilahin'Andriamanitra Elisa, mpanompon'Andriamanitra Elisa, ka zay teniny ataony amiko de ekeko ankatoaviko fa amin'ny alalan'izany no amonjena ho afaka am'izao olana mianjady amiko izao. Ary zany no antony toka ty vehivavy ity tsy nisalasala mihitsy. Rehefa niteny lay mpanompon'Andriamanitra hoe mandeha ihany any amin'ny namanao mindra vilany azy ary aza atao vitsy de nekeny.
tena nekeny tsy salasala izy na hoe nandefa eritreritra izy hoe inona dikan'zany inona ny hevitry zany fa dia mpanompon'andriamanitra no teny ka dia no raisiny tamin'ny fondrehetra teny le mpanompon'andriamanitra de ho voasoratra io hoe de lasa tokoa izy a nandeha nindrambolany rehefa azo ndray volany de mbola nanatona le mpanompon'andriamanitra izy hoe inona ary no atao fa efa azoko ny volany nasainao indraminy de hitanao am'zany fa tena nino fa mpanompon'andriamanitra ty lehilahy tao hoe Elisy ity de hoy Elisa taminy midira amin'ny efitranao de ahidino ao anatin'izany volany zany ny menaka ny dilo ino de atsoy aho rehefa avy eo de mbola nasiony mihitsy ny finoany sy ny fanekeny fa mpanompon'andriamanitra ty lehilahy ity ka de nataony ara-baky teny zany tsy ny salasala izy tsy ny rorosaina izy na misy hevitra fafa tao anatin'ny tao fa de nekeny nakatoavina akory tokoa zany magaga ry havana fa feno le volany tena feno le volany ry havana ry mpiany malalo io andriamanitra nahary lanitra sy ny tany io a de andriamanitra mahagaga ary manana fomba fiasa mahagaga entina amonjena olona zay manana olana entina anasitranana olona zay marary entina anafahana olona zay voageja sy voafatry ny hery ratsy vavolombelony zany tantaran'ity ramatoa ity rehefa nanaiky izy de naseon'andriamanitra amin'ny famonjena naseon'andriamanitra vagagana ka le menaka eraka tavoara teo dia nampitomboin'andriamanitra ka feno avokoa ny volany rehetra zay nindraminy ary raha mbola nindrana volany mihoatra n'ireo aza le ramatoa de feno avokoa ny volany rehetra zay nindraminy satria andriamanitra no efa nanomana famonjena magaga ho azy vokany ny van'ny olana vo efa nitrosa ary mbola nanana ampimbava be de be mihitsy a izy mianaka izy telo mianaka mba ahafahana mivelona ry mpiany malalo azon'andriamanitra atao aminao ihany koa ny zavatra toy zany azon'andriamanitra ampitombonina amin'ny fomba magaga ny zay zavatra anananao ao atokantranonao ao ho fanafahana ho fanesorana ny trosa zay fa nianjady teo aminao hatram'izay afaka manao fahagagana izy satria izy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay nosoratana zany tantary zany mba ilazako aminao hoe afaka ny ataon'andriamanitra tokoa zany tantary zany a eo amin'ny fiainanao manokana raha ohatra ka mino ianao patsaka faharoa ndray no vakitsika toko fadiny de toy zao voasoratra manomboka amin'ny andiny voalohany ary namana komande miaramila ny mpanjaka Siria de olona lehibe teo latrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namijeny Jehova any Siria ary lala mahery izy nefa kosa boka ary ny Siriana nivoaka nanao atokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely ary nanompo ny vadiny namana io aroa io tamin'ny tompo vaviny engane ka mba ho ao amin'ny mpaminany zay any Samaria ny tompoko dia asetrana azy amin'ny ampokany izy de andiny fasivy indray ary tena de namana nitondra ny soavaliny sy kalesiny ka nijanona teo ambaravarany tranon'ny Elisa ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe mandehana mandroy impito Jordana de ody aminao indray ny nofinao ka dia adio ianao fa tesy namana dia lasaka nanao hoe indro nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antso ny anaran'i Jehova andriamaniny sady anevaeva ny tanany eo ambonin'ny aretina ka asitrana ny boka tsy tsara noho ny ranon'ny Israely rehetra fa abana sy faripara ho ny Damaskosy tsy mahazo mandro ao am'ireo vao ka adio de niodina izy ka lasa ankatezerana de nanatona mpanompoka ny teny taminy hoe rikako na de zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao moa tsy mba ho nataonao va izany koa maika va raha hoy izy aminao mandro dia adio ianao de nidina izy ka nitsidika tao Jordana impito araka teny lelan'Andriamanitra ary nofony de tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy
mazava ny voasoratra toy zao ny fandehany tantara. Misy lehilahy anankiray commande miaramila siriana izy io fa araka voalazan'ny baiboly boka. De olana lehibe mihitsy zany tao amin'ny teo amin'ny mpanjakany, tena olana lehibe mihitsy zany satria lay mpitaritafika malaza na hitanao fandresany fombiazana no manana retina boka. Ka rehefa nandre fijorana vavolombelona izy avy tamina ankizy vavy anankiray zay israelianina de resy lahatra fa de hoany amy tany ny Israely tokoa iona amin'ny lelan'Andriamanitra mba ahazo fanasitranana. Tamin'ny fotoana io tena nino izy fa tena marina ny tenin'ilay tovavy kely fa afaka manasitrana lay lelan'Andriamanitra. Kanjo rehefa tonga tany izy dia nofitan'ny sainy sy ny eritrerina satria nananteny izy fa ivoaka lay mpanompon'Andriamanitra ka ionaminy dia anevaeva ny tanany eo ambon'ny apokany sady antso ny anaran'ny Jehovah Andriamanitry ny Israely ka angataka fanasitranana ho an'ilay lehilahy boka. Kanjo tsy zany zavatra hitany fa olona no nirany le mpanompon'Andriamanitra de niteny tam'ilay lehilahy boka manao hoe mandehana mandro mipito ao anatin'ny ondorotany ianao, misiriky mipito ao anatin'ny ondorotany ianao mba ho sitrana. De tsy faly izy tam'zany, zay ny voatantaran'ny baiboly, tsy faly izy de lasa katezerana satria nanana sainy sy nieritrerina izy. Fa soa ihany anefa fa nisy tam'ireo mpanompony no nanana fahasahina de niteny taminy hoe tompoko raha ohatra tokoa niteny taminao ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy ty ao anatin'ny ranony Jordana mba ho sitrana ianao, tsy tokony anao azany va ianao fa manino ianao no mandeha. De nandinika kely izy de tonga sainy de nanaiky niroboka tao amin'ny rano Jordana ihany. Ka rehefa nataony zany dia sitrana izy niala taminy ny aretina boka. Ry hafanao, rehefa tena manaraka tsara ty tantara ity anao de mahita fa ny fanekeny ihany ko ny teny natao mpanompon'Andriamanitra taminy, nataon'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra taminy no fototry ny fanasitranana zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Io matetika no ipetrahan'ny olana, teo voavonjy ny olona, teo sitrana izy satria marary, teo afaka ihany ko manoloana reo zavatra ratsy mitranga eo fiainana. Fa saiky sarotra be amin'ny olona ny manaiky na ny manaraka ny torevitra omeny ny mpanompon'Andriamanitra azy. Ndrindrindrindra moa fa ny manaiky sy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Tena sarotra be amin'ny olona mihitsy zany tiavana. Mba dinio tsara ke ny tantara roa no tantarako taminao reto hoe nanahoana re no mety fihefaran'ilay vehivavy Petrosy tsy afaka trosa nandritry ny volana maromaro na hoe nandritry ny taona maromaro nanao ahoana ny fihefaran'ny fiainana raha ohatra ka tsy nino izy fa mpanompon'Andriamanitra Elisa, raha ohatra ka tsy nanaiky na tsy nanaraka ny torevitra nomeny mpanompon'Andriamanitra azy izy, nanahoana re no mety fihefaran'ny fiainany inoko fa de tsy afatrosa mandramaty izy. Ary tsy vitany tsy afatrosa mandramaty fa dia ny anahery vaika trany ny olana teo aminy arakaraky ny nandehanan'ny andro sy ny volana ary ny taona. Fa de araka le teny novakentsika teo moa de hoe soa ihany fa nanaiky izy ny teny nataon'le mpanompon'Andriamanitra ary nanaraka an'izany antsaka sandavany tsy misy fisalasalana. De nanao ahoana ihany ko no mety ho fihefaran'ity lehilahy boka ity raha ohatra ka nanda hatramin'ny farany tsy hanaraka ny teny zay nataon'le mpanompon'Andriamanitra Elisa izy, na hoe
tsy nandiarak'izay nambarana ianao malala fa azo antoka fa tsy afaka teo amin'ny abokana ary boka mandramaty izy. Tantaran'ny baiboly mantsy a fa nisy avinafikevitra be tao aminy hoe amy maha olona malaza azy, amy maha olona ambony azy, de tiany le mpanompon'Andriamanitra tonga ao anatreny ampiseho fanajana azy, tsy hoe tsy mety kajaina akory tsia fa zay le avinafikevitra tao anatiny tao. Ary ny avinafikevitra faharoa ihany koa tao aminy tao de nieritreritra hoe mitovy daholo ny rano rehetra. Any aminay ihany koa de misy ale atao hoe ony abana, faripara, ony damaskosy. Maninona raha ohatra ka any Alomandro, any am'sika de ho sitrana. Riavanao, tsy milaza akory eo fa rano spesiala ny rano Jordana, fa le teniny atao mpanompon'Andriamanitra mihitsy no raisin'Andriamanitra ho tahaka ny teniny, ary zay tena atao mpanompon'Andriamanitra no spesiala. Ka ny finoanao fa mpanompon'Andriamanitra Elisy, ny fanekenao zay ampanaoviny anao no mahatonga an'Andriamanitra manao hetsika famonjena, manao hetsika fanasitranana, manao hetsika fanafahana ho an'izay manaiky. De tantarain'ny baiboly moa fa tamy farany nanaiky ihany izy no nianatra nataon'olona taminy, de io voasoratra io hoe de niala taminy ny aretina boka. Ry havana, ry mpiany malalo, tianao ny tompandriamanitra androany, tena sitrana ny amonjy, ny anasitrana, ny anafaka anao manoloana andreo zavatra ratsy na manoloana andreo hery ratsy, tsapanao sy hitanao hoe tena mamatotra sy manaketsanao. Zany ake no antony natonga an'Andriamanitra tsy to naniraka ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy. Ny rany ho antsika zanak'olombelona Jesosy, ny rany ho anao manokana Jesosy satria tiany ianao, tiany ho vonjena, tiany ho sitranina, tiany ho afahana mihitsy. Ahoana ho voalazan'ny baiboly? Tsy efa haintsika ve ilay voasoratra Jaona 7:41 hoy ny baiboly manao hoe fa toy zao no tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, tsy misy avahana, zao tontolo zao no meniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Ka raha ny fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, de hisalasala avy ianao, hirorosaina avy ianao, fa tsy omenanao ihany koa ny famonjenanao afaka amin'ny olana, fanasitrananao afaka amin'ny aretina, fanafahananao manoloana ny zavatra ratsy, ny hery ratsy zay tsapanao hoe manakejy aza misalasala fa sitrak'Andriamanitra ny aneho fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanao androany. Ny boky ny Asin'ny Apôstôly 7:30 moa de efa manambara ny vantana mikasika ny amin'io Jesosy io hoe zay ny raha Jesosy, zay ny raha nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery, ka mandehandeha manao soa, manasitrana sy manafaka zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy. Tena hoe natsona Jesosy, nosorana Jesosy, ny rana Jesosy mba hanasitrana, mba hamonjy, mba hanafaka ny olona zay rehetra azo ny herin'ny devoly. Miantso anao mba ino an'izany zao tenako zao ry mpiany malala. Ekeo Jesosy, tena ekeo amin'ny fony rehetra, ekeo ny mampamonjy azy, ny mampanasitrana azy, ny mampanafaka azy, ary ao reny ao aminy ny finoanao sy ny fanantenanao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Misy dika mantsy ny mahatonga manamafy an'izany foana isika ny mampianatra na isika ny mitoriteny, satria fantatro fa raha vao resy lahatra ny am'izay ny olona, resy lahatra ny am'izany ny olona, dia hisokatra ny lalana hitondran'Andriamanitra famonjena, fanasitranana ary fanafahana ho azy. Aoka hanompo an' Jesosy ihany koa ianao, aoka hanompo azy amin'ny alalan'ny vavaka isan'andro, de manokana fotoana mandohalika mivavaka. Tena ataovy amin'ny fony rehetra mihitsy ny mivavaka mandohalika, saika isan'andro de ataovy zany. Aoka hanompo an' Jesosy
amin'ny alalany famakina ny tenin'ny baiboly ianao na teny soratra masina, efa mampianatra zany ny baiboly ny tenin'Andriamanitra, mba tsy hanao ambanjavatra ny famakina baiboly ianao. Aroka nompo an Jesosy amin'ny alalan'ny famonjena fotoam-pivavahana ianao, aza atao zavatra maivana aminao ny mamonjy fotoam-pivavahana, ary oka ianao anompo an'Andriamanitra, anompo an Jesosy amin'ny alalan'ny fanapa-kevitra hoe hiala amin'ny ratsy rehetra zay efa nataonao hatramin'izay. Mikasiany amin'ny famonjena fotoam-pivavahana, somary azavaikely amintsika rehetra. Matoa zahay tsy mitsahatra ny manasa anareo mba amonjy ny fotoam-pivavahana, indrindra hoe ny fotoam-pivavahana zay ataonay, satria mino izahay ary efa nahita fa miasa amin'ny alalanay ny tompo Andriamanitra, miasa amin'ny alalanay ny tompo Andriamanitra, ka zay efa nataony fahiny, ohatra ny nataony tamin'ny alalan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra mba ho fanafana an'ilay trosa be sy lay olana be nazo an'ilay vehivavy mpitondra tena, tahaka ny namonjen'Andriamanitra sy nanasitran'Andriamanitra an'ilay lelaboka tamin'ny alalan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra. Mino zahay sady efa nahita raha teo ihany koa fa tahaka zany no ataon'Andriamanitra ho anao raha ohatra ka tonga tokoa ianao mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay na hoe miona aminay. Tantara zavatra anankiray aminareo aho. Nisy tovovavy anankiray zay nangatahany ray aman-dreniny mba ho avoaka ny hôpitaly, satria fa enim-bolana atao amin'ny hôpitaly izy, de nangataka ny ray aman-dreniny mba hivoaka ny hôpitaly ny asabotsy fa hiverina ny alatsinainy, de nekeniny tompony andraikitra. Io zazavavy kely io tam'zany narary ny aretina hémoroïde, zay netombony ny aretina teo aminy, fa ny fiafarany vadika ho cancer. De tsy nety sitrana mihitsy io zazavavy kely io, nampiasaina daholo ny fanafody rehetra fa tsy nety sitrana. Ilazana moa zany fa misy am'ireny aretiny reny no sarotra sitranina, na hoe tsy mety sitrana tokoa, na de fa mba manao zay azo natao ary ny mpitsabo. De zay natonga azo avoaka satria nisy olona nijoro vavolombelona taminy, nilaza fa tokony hamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay ao fiangonana RHEFI Androndrakely izy, ary tokony iona aminay mpanompon'Andriamanitra. De tonga tokoa le ray aman-dreniny tondra ny zanavavy io, de nyresaka namonjy fotoam-pivavahana izy, de aveo nyresaka tamiko, de mbola nametra tanana taminy aho, akory iavana zavamahagaga, tena zavamahagaga, fa sitrana le tovavy, ny alatsinainy ihany de efa sitrana, verina tamin'ny hôpitaly fa nasain'ny hôpitaly nody satria sitrana tanteraka, maina tanteraka lay retina tao aminy. Ka hoy aho hoe mahagaga Andriamanitra, miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy, miasa amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana zay ataona ihany koa izy. Mino zahay ary efa nahita ihany koa fa tsy miova tokoa arabaky teny io Andriamanitra ivavahana io, satria nde mandeha nisy vehivavy anankiray zay narary ny aretina diabeta, de efa mitsindrona insuline ny 4 isan'andro, de fa tsy atenaina ny elavelange ny olona tahaka zany. Izy tamin'io tsy niteny tamiko mitsindrona insuline fa de hoe marary manana olana, de nivavaka ho azy eo tao amin'ny birao fandraisak'olona, akory zavamahagaga, fa dia nanomboka tamin'ny fotoana iny araka ny tantarany tamiko, tena sitrana tanteraka izy, ary zay izy vo nilaza tamiko hoe zany nge efa nitsidrona insuline ny 4 isan'andro hoe, de tena afaka tanteraka izy, tena afaka arabaky teny mandraky tiany androany tsy verina tamintsony ny aretina zay nahazo azy. To milamosa tao aza nisy fery tsy nety sitrana, fa efa maina tanteraka, efa nivadika olatra le fery tao aminy. Riavana malalo, tian'Andriamanitra ho vonjena, ho sitranina ary ho afahana ianao.
tena sitrak'Andriamanitra niany eo zany fahasoava zany eo aminao. Ny olona nefa de ity everiko tena saka nataony devoly mihitsy lay izy, fantatry ny maro ihany fa miasa amin'ny alalanay mpanompon'Andriamanitra, miasa amin'ny alalana fotoam-pihavana zay ataonay ny tompo, fa saiky lay ianao dignina hoe iona aminay na amonjy lay fotoam-pihavana zay ataonay no tsy vitan'ny olona mihitsy, tena tsy vitan'ny olona. Ka ny androany ity de miantso anao ny tompo fa izao no androm-pamonjena, zao no androm-pakasitrahana. Raha manentana anao mba iona aminay na manentana anao mba hamonjy fotoam-pihavana zay ataonay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely dia tena tongava mihitsy, tena tongava mihitsy. Tahaka ny ninon'lay vehivavy mpitondra tena be trosa tsy afaka trosa, tahaka ny nanapan'lay lelaboka fanapa-kevitra hoe ekeko ary ny tempo-panompon'Andriamanitra dia mino ary maneke tahaka zany eko ianao. Fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa. Tsy resaka fotsiny zao ataoko zao fa tena tianao marina tompo. Hivavaka antsika am'izao fotoana zao ka dia ao andrelohanao. Ry Andriamanitro, tombo tompo zao rehetra izao. Isaorana ny anao lay miasa ka tsy misy masakana, le mietsika ka tsy misy matohitra. Am'ty androany ity dia mamindra fo am'ireo olona ireo anao, ary mangataka aminao Andriamanitra tsy to ao ny amonjenao azy, ny anasitrananao azy, ny anafanao azy. Amin'ny anara Jesosy Kristy reseho tanteraka ny herin'ny ratsy rehetra, fototry ny olana, fototry ny aretina, ary fototry zao zavatra mampahory azy zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tsapany olona rehetra manomboka androany ene fa tena tia azy marina ny tompo, ary sitrak'Andriamanitra ny amonjy sy ny anasitrana ary ny anafaka azy. Misaotra Andriamanitro, omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Amin'ny anara Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Zay zany tompoka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo tsiraray avy isambatan'olona. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely.